Nandritra ny maro ihany raha vantany vao nandresy nahita an'ity vaovao izay niparitaka teny anaty tambazotra Facebook ity fa vao antso teny amin'ny BC Anosy i Generaly Ramakavelo Désiré. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika an'izay fiantsoana any Generaly Ramakavelo Désiré teny amin'ny BC Anosy izay no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto raha maro finaritra Antalahy. Nidy natao maro finaritra Ankavia distrikany Antalahy tamin'ny andro zoma 10 Aprily 2024 ny Général de Division mamely son ambina nono izay komandiny gendarmerie am-pirenena iraky ny fitondram-panjakana. Nandritra ny fanaovam-beloma farany ilay tovolahy izay namoy ny aina izay voadariko ny zandary no ilay raha fahaverezana basy tamin'ny alakamisy hariva lasa teo iny no antony nahatonga an'izay fidinana teny fotony izay. Foany manomboka izao ny poste fixe gendarme maro finaritra Ankavia hoy solombambaoaka Antalahy Julien Nasira araky ny hitahitam-bahoaka ampiharina amin'ireo zandary ny lalàna velona ary atao mazava amin'ny vahoaka ho izy hatrany. Nanamafy izany ny lehiben'ny gendarmerie eto Madagasikara. Ho an'izay mbola marary manaraka fitsaboana hijery azy ireny ny eo anivon'ny gendarmerie araky ny fangatahana izay natao solombambaoaka Nasira Julien ary hanaramaso ity raha ity ankaiky izy ireo ao anatin'izay resaka fitsarana tsy mitanila izay ka dia faniny postre ny zandary eto an-toerana ho izy ireo hatrany. Raha ny zava-misy tany an-toerana no asiana jery-todika dia nisy ny alim-pantizana izay nahatonga ny zandary iray izay tafisotro ka nanariny basiny ka izay rehetra olona tao an-toerana noho ny darohany sy noentina tany amin'izay bureau ny zandary izay. Misy moa ny tovovavy izay noentin'izy ireo tany ka voaolana mihitsy nandritra izay fotoana nahaverezan'ny basy izay. Ao ireo izay vehivavy antitra sy vehivavy lehibe izay nasian'izy ireo sakay ny mahavavy azy nandritra izay fanadihadiana nataon'izy ireo izay. Efa tsy fanadihadiana intsony mantsy izany fa efa tena fanararaotam-pahefana satria efa noapefy amin'ny tokony ho izy ny zavatra izay nataon'ireto zandary tany amin'izay maro finaritra izay. Sokatra tratra tena 67 hektara indray voasambotra tamin'ny 9 Aprily 2024 lasa teo iny ny vehivavy iray izay nisandoka polisy tamin'ny raha fatratrarana sokatra teny 67 hektara teny. Raha tsy hivina tamin'ny aliny 30 Martsa 2024 ny nisy sokatra izay misa 20 natao tao anatin'ny valizy misa 2 tratra tao anatin'ny tokantrano iray teny amin'ny manodidina 67 hektara. Rehefa natao ny fanadihadiana dia tratra araka izany ity tovovavy ity natolotra ny fitsarana tena nivony paky ny tenany ny 10 Aprily 2024 ary nahiditra ponja vonjy maika avy hatrany. Fantatra nandritra ny famotorana ihany koa fa efa 2 taona izy no nanao polisy sandoka hanamorany ny fanatanterahany ny asa ratsiny amin'ny fanondranana sokatra antsokosoko izay. Fanampin'izany misy ny mpitandro ny filaminana fiasam-panjakana teratany malagasy hafa ary teratany vahiny izay voarorohy ao anatin'ity raha ity ka efa mandeha ny fikarohana azy ireo amin'izao ankehitriny izao. Sambo mpitondra solika indray tonga ao Toamasina tamin'ny latsinainy lasa teo ny sambo izay mpitondra solika izay raha ny nambarany mahazo azy Freddy generaly ny GPM na ny groupement pétrolier de Madagascar tamin'iny herinandro iny. Hisy ihany koa ho avy afaka telo herinandro aorian'io raha ny fanazavana hatrany. Arakin'izay efa nambara izay dia tonga tanteraka tao Toamasina tamin'ny latsinainy 13 Aprily 2024 iny ny sambo izay mpitondra solika Advantage Passion lasantsy 703 tonna ny solika fandrehitra 700 tonna ary ny gazoil 270 tonna izay no noentiny hamatsiana any Madagasikara tao anatin'izao fahatongavany ity sambo izao ity. Toamasina indray mpamily tiktik izay nanendaka mpandeha ka voasambotra. Nahen'olona ny antovonjy ny mponina teny Ambohijafo manodidina ny CSBD ao Toamasina ao tamin'iny omaly maraina iny tokony ho tamin'ny 3 ora tany hoany. Vehivavy miisa 2 hody avy nialavoly no niandahan'ilay mpamily. Efa nisy namany 2 lahy tao anatin'ny tiktik nanampy azy nanao ny asa ratsy. Nokendain'izy 3 lahy ny tendan'izy 2 vavy. Mbola nahavita ny antsovonjy kosa ireto farany. Nivoaka ny fokon'olona namonjy azy ireo ka nitsoaka ireo mpanendaka
tonga ara-potoana ny mpitandro ny filaminana ary voasambotra taorian'izay ny mpamily tikitiky. Midika izany fa tena mbola tsy mandry fahalemana any Toamasina any amin'izao fotoana izao ka dia melomelo hatrany. Tsorony manodidiny iray tovolahy iray izay mpanamboatra basy sy nahitana rongony voasambotry ny polisy. Tovolahy iray izay 20 taona mpanao soudure mahay manamboatra basy notratehaky ny polisy CSP Tsorony Mandidy tamin'ny andro ny Alahady. Teo ampitadiavana ny mpividy izy no tratra raha ny loharanom-baovao hita tao anatin'ny tranony ao an-trano roa ny basy izay efa vitany. Ankoatr'izay nahitana rongony naniry ihany koa teo an-tokotaniny. Voatolotry ny fampanaovana moa izy ity amin'ity androandroany talata ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny Jeneraly Ramakavelo Désiré. Voantso eny amin'ny polisy misahana ny herikabevava teny Anosy i Jeneraly Ramakavelo Désiré tamin'iny herinandro iny. Tonga manotrona an'ity filohan'ny fikambanana Volobe ity ireo mpikambana ao aminy. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny antony izay fampiantsoana azy zay fa andrasana kosa ny fanampim-baovao aorian'ny fanadihadiana azy. Mety misy fandraisany amin'ny raharam-pirenena izay misy amin'izao fotoana izao ve satria matetika ity Jeneraly ity no maneho hevitra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao hany ka mety maro amin'ireo olona izay voatohintohina ao anatiny izao raharam-pirenena amin'izao ity angambany no tsy faly amin'ity Jeneraly ity no mety ho antony izao fiantsoana azy teny amin'ny bisi Anosy izao ka dia hoarantsika eto no mety ho toy ity raha ity aoriana kely eo satria matetika ny olona antsoina eny Anosy izay dia hanaovana fanadihadiana mahakasika raharam-pirenena foana no antony izany rehetra izany. Trangan-javatra efa matetika fisy foana moa izay fiantsoana ataovana fanadihadiana eny amin'ny bisi Anosy izay mba hialana sy hisorohana amin'ny resaka fanontohinana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka sy ny maro isan-karazany izay. Io moa zany tsy mba havana izay araky ny fomba fitenintsika izay ka aleo hadihadiana tsara toy izay hanaonao fahatany. Tsy midika koa rehefa anaovana fanadihadiana dia meloka ny olona iray na ihany koa tsia fa ao anatin'izay fanadihadiana izay no ahafantarana hoe aiza no tena izy marina ao anatin' izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarosoa.